Faly miarahabatsika rehetra mpanaraka sy tapaka ny vatao tagasy ny tenako androany isika de ndenao fampitirana vaovao toy ny mazatra trany ka horesahana amin'izany ny mahakasika ny vaovao izay nalaza tamin'ity herinandro ity mahakasika ny raharam-pirenena tsy nanome fempotoana mazava andrena ny premier ministre sy gouvernement vavaovao andriamatoa filoha Andry Rajoelina vaovao ara-sosialy indray mahakasika ny fanolorana ankizy misa 2.700 ireo tranga voamarina raha ny ara-toe-karena indray hanangana orinasa fanaovana extraction de vanille ary fanendrehana volamena isika malagasy hoy hatrany andriamatoa filoham-pirenena tranga hafahafa kely tany Fianarantsoa izay tamin'ny lalana mihazo ny sahambaviny fiara anankiray no nidoran'ny tompony mahakasika ny fanalefahan-tsazy hatrany dia misa 7.720 ireo voafonja ny sitraka izany ny 9.720 no afaka nivoaka avy hatrany fa milohan'izay dia aza dino ny manao commentaire amban'ity videontsika ity mba afahana mandravo nandreny hevitra rehetra eny anaovasika video manaraka eo aza dino ihany koa ny milike ny videontsika ary aza dino toraka izany hatrany miabone misainantsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefanamsisy tombatao tagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendely isika fa avy hatrany tonga de vavandao ary nandritra ny tafa nataony Andry Rajoelina tamin'ny 3 Desambra 2024 no nilazany fa tsy any aminy no mahatonga ny premier ministre mbola tsy voatenitra hatramin'izao miandry tolotsanarana avy amin'ny sombambaoaka maronisa ao amin'ny intermera-pirenena izy no tsy piany fa tsy avy amin'ny anaran'olona miely sy efa iniana sasany aparitaka no hifidianana ireo ministra andrafitra ny gouvernement vaovao ny masontsivana dia olona mahavita manatanteraka ny programa nasa-panjakana manana fahaiza-manao manokana amin'ilay ministera araka izany dia any amin'ireo député miloko volomboasary no andrasana dia hitsangana indray ny gouvernement vaovao hoy hatrany filoha ara-toe-karena indray maromaro ireo teboka nolazain'ny filoham-pirenena tamin'ny 1 Desambra mahakasika ny hanarenana ny toe-karenan'i Madagasikara nambarana fa tsy maintsy hovitaina amin'ity fehimpotoana ity ny lalana migodina mampitohy ny toamasina sy Antananarivo izay inona fa hanampy ny voaka malagasy hanamora ny famoivizana dia hovitaina ihany koa ny teleferika zany hoe fiaran-dalamby andrenivohitra namaly ireo tsikera mikasika ny jiro sanan'ny malagasy izy misa 7 hoy izy ireo tanàna hahazo angovo avy amin'ny herinaratra ny masoandro resaka sosialy indray eo amin'ny raharahana resaka fanolanana misa 2.700 ireo tranga voamarina hatramin'izao mahamenatra fa ambony ary tsy mitsahatra miakatra ny isan'ireo zaza tsy ampitaona voaolana raha ny tarehy marika azo avy amin'ny ministeran'ny fitsarana dia 2.700 ireo zaza niharany herisetra eto Madagasikara fa ny tranga tsy mandalo manam-pahefana sy ny tsy avoaka ny ilay hiarany herisetra dia mbola tsy ao anatin'io isa io anisany nitsindriny filoham-pirenena io resaka io tamin'ny lahateny izay nataony tamin'ny 1 Desambra fa hoentsitra ho izy ny sazy sy famonjana hatao amin'ireo manolana zaza tsy ampitaona ireo misy miteny fiarahamonina hoe indraindray kosa ilay ankizy no manao fitafy manaitra filahina ka lasa manaonao foana ny lehilahy araka izany ara dia ilazany filoham-pirenena tamin'izany fa tsy maintsy hotrindromina ny zavatra mahafaty filahina ireo izay tratra manolana fa tsy avela higadra fotsiny amin'izao araka ny lahateny nataony filoha ihany moa tamin'ny 1 Desambra dia nilaza izy fa ahazo fanalefahan-tsazy ireo izay olona efa voafonja ka tsara fitondrantena ka noho izany dia toy izao nivokatra izany izay nolazainy izany voafonja miisa 7.720 amin'ireo 9.700 sy 9.700 no nahazo fanalefahan-tsazy nomeny filohan'ny republikan'i Madagasikara araka ny didim-panjakana noraisina tamin'ny 1 Desambra 2024 ny 9.720 amin'io no afaka nivoaka ny fonja avy hatrany araka ny vaovao avy any amin'ny fedidinan'ny republika tsara ny ahafantarantsika fa misy ny masontsivana amin'ny fanalefahan-tsazy ka isan'ny jerena manokana amin'izany ny havesatry ny heloka nataon'ilay voafonja ny taonany ny faharetany saziny hoy ny fiadian'ny republika hatrany misy ihany koa ireo heloka tsy azahoana fanalefahan-tsazy toy ny fanodikodinana volam-panjakana ny kolokolo amin'ny endriny rehetra ny von'olona ny fanolanana sy ny herisetra aranofo ny fanotohinana ny filaminana anatin'ny fanjakana ny fifony ain'olom-pirenena izay sy zay ny vaovao mahakasika ny fanalefahan-tsazy izay azo tatao anatin'ity herinandro ity nanamarika an'ity herinandro ity hatrany dia tranga hafahafa no hita tany sahambavy Fianarantsoa izay isany nanetsany be sy ny maro ihany moa ity tranga ity zany hoe nisy fiara anankiray may izay nilelalela ny afo teo amoron-dalana ka nanetra olona maro dia maro tokoa izany famaizan'ny fiara izany kinanjo anefa rehefa nataony fanadihadiana dia ny tompony ihany no nandoran'ilay fiara satria matimaty matetika hoy ilay fiara ka surena ilay tompony ka nidorany ity fiara ity izay fiaran-drainy moa izy ity ka izany no nahatonga azy nandorana izany fiara izany na de eo aza izany fandorana an'izany fiara izany dia tsy taitra akory ny rainy ary tsy nisy olana tamin'ny rainy izany izay sy zay mahakasika ny videontsika amin'ity ndray mitoraka ity tomboko lasy tomboko vavy manasitsika hatrany anao commentaire amban'ity video ity mba afahana mandravo nandreny hevitra rehetreny anaovantsika video manaraka eo manasitsika ihany koa ilike ny videontsika ary manasitsika tanandro hatrany abone misainantsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa sisy tomatagasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka de mirary soa Fazão
zavatra agnambarany agnaty fô ragno mbola hely ziskatsika jiobe mitiavako anao tsy miôva vo maika me mitô sasamianao tsiny falovy aminao zao jiaby fa mahery fitiavagna atolotro anao tanignesa atolotro anao ty fôko mbaleva atolotro anao kasamiagnatsy zaho tsy agny fa mahery fitiavako anao kasatao adala zaho tsy agny Samia